Dia manana fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra amin'ity andron'io ity, misaotra ny tompontsika afaka mifampizara indray androany. Araka ny efa nambara nandritra ny herinandro maromaro dia raha vao misy fotoana isika miaraka misakafo maraina dia question réponse no ho ataontsika eto amin'ity toerana ity dia fifampizarana mikasika an'izany. Dia rehefa avy eo nareo afaka mametraka fanontaniana fa ny anomboako azy dia fanontanian'olona izay efa tamin'ny fotoana lasa teo tsy tadidiko tsony tamin'ny volana mars angamba raha tsy diso no nanao fotoana manokana farantsika, dia zay no ovaliko anio aloha voalohany indrindra, dia avy eo anao afaka mametraka koa ny fanontaniana arak'izay mety manitikity anao sy anarianao azo valiny. Ny fanontanian'ilay olona dia tahaka izao hoe resaka ny atao hoe libre arbitre. Fanontaniana zany raha azavaina tsotsotra dia izao miresaka famonjena zany, dia hoe safidy ve no vovonjy, zay zany atao hoe libre arbitre. Safidy ve no vovonjy, zany hoe ny olona anankiray ve misafidy izy hoe za te ho vovonjy, ny olona anankiray ve misafidy izy eo anatry mipetraka zany hoe décision ny olona ray no vovonjy ary décision ihany koa no very. Safidiny ny aharitra dia safidiny ihany koa ny tsy aharitra, safidiny hiditra ny lanitra dia tsy safidiny ihany koa no hiditra ny lanitra. Dia zay no voalitsika amin'ity andro anio ity. Dia somary ame andalatsotra masina vitsivitsy any sasany mety tadidiko ny toko sy andininy fa ny sasany mety tsy ho tadidiko. Dia anisan'le tadidiko ty asan'ny apôstôly toko 7:7-9 ity zay azonao jerena sy vakiana izany. Asan'ny apôstôly toko 7:7-9. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Toriteny ny apôstôly Paoly sy Barnabasy izy ity. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Dia no manaraka koa raha ohatra ka marina ny fitadidiako. Fakitsika ilay izy Efesianina toko 2. Efesianina toko 2 dia afaka etsika ny andeny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isiry are. Fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika ao aminy. Amen. Ireo teny ireo dia ny ambiny sarasaraiko eny ihany dia anjaranao no mijery fotsiny amin'ny alalan'ny finday satria finday raha teo ihany koa efa afaka hijerena, anaovana recherche, anaovana fitadiavana izany. Dia ozy ako teo hoe ny fanontaniana dia hoe safidy ve no voavonjy ary safidy ve no tsy ho voavonjy. Le izy raha hitentsika hoe safidy na tsy safidy dia azo tohanana ara-baiboly daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe raha hiteny ianao hoe safidy
dia azonao toanana raha baiboly zay ho an'izay olona zay miazona an'izay zany. Ny miazona an'io dia misy karazam-pivavahana maromaro zany miazona an'izay fampianarana zay. Ohatratsy zao hoe ny katolika zao miazona zavatra ohatran'izay safidy io. Ny evangelika ihany koa miazona an'izay fotom-pampianarana zay safidy. Fa ny etsakilany indray misy ny fiangonana doctrine batista ohatra sy ny doctrine calvinista dia miteny hoe Andriamanitra mamela izy. Dia afaka jerena le izy rehefa misy andalatsoratra masina ohatrany tsy hitanao zany hoe ahoana ary zany tito milaza an'izao, tito milaza an'izao, ato milaza hoe mety ho zao, ato milaza hoe tao tsy mety. Dia le fiainana andavanandro nijerena azy hoe ahoana ny fahamarinana. Ozy izy zao le teny teo zay nambarantsika tao amin'ny vakintsika tao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 2:17 hoe 7:7 hoe ary raha naheno an'izany ny jentilisy ny toritenin'ny apôstôly Paoly zany io dia faly ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ny zavatra zay mifamadika kely zany ao amin'ilay tantara dia ny matetika azotsika sy ny voaraintsika sy ny hitatsika dia zao hoe zay mino dia voavonjy. Zay mahazatra atsika rehefa mamaky ny filazantsara tsika dia zay foana ny tenen'i Jesosy raha mino anao dia voavonjy, mino dia voavonjy, mino dia voavonjy. Fa eto misy sary anankiray zay mivadika zay tsy mahazatra. Dia le sary indray dia zao hoe zay voavonjy dia nino, zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Zany hoe nisy fandaminana, nisy fandaharana tao anatin'le izy dia noho ny amin'ilay olona zay ao anatin'ny fandaharana dia nino izy. Zay zany le zavatra avoaka eto ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 3:7-9 raha tsy diso sy ny 7:9 dia manambara ohatran'izao ny teny izay notenenin'i Jesosy tamin'ny John rehefa nanome azy ny révélation ny Apokalipsy izy. Dia zao nambarany hoe ary re olona rehetrarehetra ozy izy nisy olona marobe ozy izy nenkoka teo anatrehan'ny bibidia. Reo olona reo dia tsy nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny bokin'ny fiainana hatrin'ny fony mbola tsy ary. Reo olona reo dia tsy nanana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry zay voavono hatrin'ny fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao. Zay Apokalipsy 13:8. Nenkoka teo ny loany bibidia zany ny olona rehetra monina ambony tany dia zay tsy nanana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry zay voavono hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao. Izy tia misy zavatra diso kely izy io fa le 17:8 ny manambara azy le diso kely ty faingo ty. Ity faingo ty aria lohary izy io no tokony hisy azy. Dia ito hatramin'ny nanorenana zany hoe ny zanak'ondrin'Andriamanitra tsy inona tsy voavono hatramin'ny nanorenana fa le anaran'le olona tsy voasoratra hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao. Le 17:8 manambara an'izay manome azay fanazavana zay. Dia hiditra amin'ny fanazavana ary tsika azo atao tsara raha lasana bava misafidy sy miteny hoe za dia hanolotra ny fiainako ho an'i Jesosy manomboka androany. Azo atao tsara misafidy hoe za tsy hanao an'izao intsony, za tsy handainga intsony, za tsy hangalatra, za tsy hamono olona, za manomboka androany dia hivavaka, za manomboka izao dia hanao an'izao, za manomboka izao dia hanao an'izao. Fa nanao an'izay daholo ve tsika? Fa ny zavatra hitatsika sy tsapatsika ao anatin'le tontolo dia zao misy fetrany be zay décision antsika izay. Sa tsy mary azany. Iza nefa nanao an'izay zavatra zay na tsy anderitsika amin'izany resaka zany fa eo amin'ny décision fotsiny hoe ohatra zao hoe za manomboka izao dia hifo maraina ako dia hikarakara ny angohonako dia tsy avelako tsony ohatran'izao dia ataoko ohatran'izao dia ataoko ohatran'izao dia ataoko ohatran'izao. Fa isika ihany dia mahita sy mahatsapa ao anatin'le izy fa tsy voatosiky le décision personnelle fotsiny. Ny zavatra zay tiatsika atongavana. Za zao tamin'ny taom-baovao tena mba nanapa-kevitra mihitsy hoe za hianatra anglais adiny ray isan'andro. Fa hatramin'izao tsy mety vitako le adiny ray. Fa adiny ray isam-bolana rehefa tena tsofina hoe vao tanteraka. Za zany ty anglais be fa ohatrany hoe manao kely dia votsitra manao kely dia tany anatiko tany tena mba hianatra amin'izay. Za mahay
raha sainao mitory teny amin'ny teny anglisy haiko teny frantsay tsy haiko iny tonga dia makapandika tena hoe adikao raha lava tsy haiko manao an'izany fa raha anglais ohatra mandeha zay ny lelako fa misy zavatra be diabe tsy ampy any anaty koa any dia mba te hianatra fa tsy mety le décision tamin'ny 2018 zay nakany Maurice le mandeha dia zay moa zany le nahazo fanasana dia tonga dia etoana daholo ny rehetrarehetra faly ary daholo ay alleluia misaotra ny tompo fa nisy ekipa nakany niaingavany le fivorianao Maurice zany paritaka be manerana zao tontolo zao misy olona avy any Canada misy olona avy any Frantsa sasisa dia nisy ekipa anankiray avy any Frantsa dia tsy pasteur zareo fa olona tsotra dia niaingavany le rahalahy avy any Frantsa ho any Maurice juste anatrika séminaire izy tsy pasteur amin'io dia niaraka izy dia mandany vola be mandeha 10 000 kilomètres dia niaraka tamin'ny mamany dia manofa trano manokana zareo dia nanofa tomobile manokana izy dia izy mihitsy manao zavatra rehetra tsy haiko tsony zay vola laniny tao anatin'le organisation hoe ohatriny dia tonga amin'izay le séminaire rehefa mandeha le séminaire dia izy miainy tena niainy ray manontolo sy mifony sy fanahiny tena 100% ao anatiny dia eo akaiky ny mamany mijery onaotra zao dia ozy izy miresaka amiko tsy azoko mihitsy mamanay toriteny mikiardy ve dia mampatory zay fo mafiteny toriteny mikiardy ve dia mampatory dia mihaino fotsiny a dia me fa ao anatin'le izy mahazo lesona amin'izay hoe maninona no misy olona miaino zavatra mitovy fa ny anankiray ny ravotsofiny iny tena lasa pelaka be tena mikapiteny onde rehetrarehetra mihitsy tonga dia hatrampitsopitsony tafiditra daholo fa ny anankiray miletika ny antenina dia tsisy ninona mipaso fa bruit daholo bruit mampiesona mampatory azy fa maninona samy mamaky baiboly zao ny anankiray tena mivandravandra midiridiry mihitsy makafy ny anankiray manisy andininy anakefatra dia efa manomboka efa miraikitra ny lelany fa maninona misy olona mivavaka miresaka dia maninona misy mahazo fafinaretana dia misy tsy mahazo ninninona maninona misy olona manome amin'ny kitso-po amin'ny fifaliana tsy mila fanetanana tsy mila fanambatambazana tsy mila ninninona fa maninona misy anankiray kosa tambatambazana efa tonoana daholo ty rehetrarehetra ty tantaraina daholo babaiso lovohatra zay vao resy lahatra moka 2 ariary 2 ariary ny anankiray tsy atao ninninona tsy tenenina ninninona fa mila toanana fotsiny eo aok'izay raha lasina fahendrena ihany le fiarana amin'ny tompo mbola misy zavatra mila ataontsika atoato tamin'izay voaconverti tena za moa zany tamin'izay voaconverti manatona niny pasteur Sylvain Rahervatraina iny volosako foana isaka ny mihetsika rehefa lady ariva ohatr'izao misy question réponse ao fikambanana dia za tsy maintsy présent ary za tsy maintsy manana fanontaniana fa maninona no miaraka eo misy tena milona be ohatran'izany dia misy miaino tsy fantatra loatra hoe ahoana ary zany maninona ary zany hitanao eo zany atreo zany azo resana le resaka safidy fa safidiko ve ny esona eo mpienona n'le afatra samba niainga tany an-trano nge samba nanana vaniriana tsisy devolo be nge hoe zany dia ho any am-piangonana esona dia ho any esona akasieza mihitsy ataoko maneno mihitsy le feo tsisy olona devolo be zany iainga any an-trano hoe za tena zay mihitsy ninony tena fafina retako iny mahazoaina mihitsy amesonao am-piangonana zay ny aleako any zay tsisy olona manana n'izany décision zany tsisy olona manana n'izany décision zany fa ny décision ao am-pon'ny olona samba nanana faniriana ihany samba teo any an-danitra fa maninona ny sasany eny an-dalana eny mihitsana fa maninona ny sasany eny an-dalana eny miabandona samba manana faniriana sy etaeta ihany samba manana ny adiny fa maninona ny sasany resa ny sasany reraka ny sasany lavo sasany tsy manao intsony sy sisa rehetrarehetra
Ozako hoe azo ataony manoa anara-baiboly be dia be mihitsy ny aty verset milaza fa ohatra zao mila manao an'izao tany mafy zay ananao mba tsisy akasatroboninahitra ao sy ny sisa rehetra. Mino ny filazantsarynareo ataovy an'izao jerereto olo reto sy jerety izao azo ataony miresaka an'izany. Fa azo ataony mijery ny réalité sy ny zava-misy. Manina misy karazana olona sensible dia manina misy karazana olona tsy sensible ninona tantarainao eo. Ary ny tena mahagaga dia zao le karazan-teny ambaran'i Jesosy mihitsy zavatra hafahafa be mihitsy. Hafahafa be hoe fa maninona ny mbola misy olona manaraka azy foana efa tsy fantatry repetera zao mitory teny izy ao amin'ny bokyny Jaona 9:9 zany mofo zay nidina avy any an-danitra. Dia ianao zao ve amin'ny maha olombelona tsotra anao dia izako ianao nanaraka mofo. Tsy kara sosotra be raha tenenin'ny olona zay anao ty mofo mihitsy. Raha hoe vendrana zany. Dia eritrereto hoe misy olombelona milaza io nofoko ny tena fihinana. Amin'izay ho vavainy foana resaka eo izy mofo, vendra izy divay, ve izy anakondry. Tsy fantatra tsony inona ary ny tantaray le rangaty ohatra ny rediredy be dia be kanefa misy olona sensible any amin'izany. Le olona normal zay resako tamin'ny tababolana tsika nge olona tsy normal le zany ve dia arahany jereo zao nareo tonga aty nefa fantatra fa zany no tantaraina aty hitantara ondry, tantara mofo, tantara divay zany ve dia olona normal. Fa matoa misy zavatra ny anatin'le olona any zay manosika azy ino zavatra fahafa toy izany zay mihitsy nambaran'ny apôstôly Paoly. Amin'olona normal ozy izy dia zao fatafotohinana ho an'ny gentilisange adalana ho an'ny gentilisange ny teniny amin'ny filazantsara ny fanambaranany amin'ny azo fijaliana hoe iry misy ngiara anankiray maty dia ianao miara miombo aminy eo dia voavela daholo ny fahotanao dia inona ny ifandraisa fahotako amin'ny ngia maty io mino fotsiny ianao dia zay ka ahoana ny inona an'izany zavatra zany ary ahoana ny esan'le izy any anatin'ny fo any tsy avy amin'izay miasa tsy avy amin'izay miazakazaka na avy amin'izay maniry fa avy amin'Andriamanitra izay manome. Fa na ho terena taky ninona raha ny olona hoe ianao manapa-hevitra hiaraka amin'i Jesosy fa ho veriny ianao raha vao tsisy asa fanamasina ny anatin'ny olona tsisy ninona azo atao na teny inona na teny inona hoentinao. Ozy izy ny apôstôly Paoly amin'ny asan'ny apôstôly 7:7 zay rehetra voalahatra amin'ny boky fiainana no afaka ino. Zany nge raha lasaina bavy mahatonga ny olona midécoré ny filazantsara na moa tiako lazaina am'le hoe décoré tia filazantsara dia atao zay ampanitona azy satria manino tsy manitona io. Ozy izy mifanambarany Isaia rehefa nilaza mikasika an' Jesosy hoe raha nijery azy isika dia tsy misy atsaran-tare haniritsika azy. Zany hoe Jesosy amin'ny maha naturel azy fotsiny amin'ny maha izy azy fotsiny tsy mampite anaraka zany tsy mampite nampatonga an'ireny olona be dia be nanaraka azy ireny Jesosy nahalala ny toepony fa te ahita mirakla fotsiny ireo. Ozy izy Jesosy nilaza amin'ny boky sakitendreo boky mofo bokyny Jaona 9:9 fantatro izy fa manaraka anareo no ny amin'ny mofo ninana mofo ianareo dia voky dia manaraka fa fantatry ny tompony taopony zay ny nampatonga azy nanitsana amin'ny Jaona 9:9 io 2:70 nisan'ny mpianatry Jesosy 2:70 fa 2:10 ihany no voalahatra amin'ny bokin'ny fiainana dia ny ambiny lasa daholo tao ampovoany tao ohatrany mino nambarany Luka 7:7 zay te hanaraka aminy mitondra ny azo fijaliany mandany tenany ndao hiaraka amiko dia nanaky izy 2:70 la eny ary andao ny havanay zay anao an'izao zay hitanao zay le décision zay le bonne décision zay le bonne décision nao an'izao zay akaty zay akaroa zay fa nanaraka an' Jesosy teo amin'izay tratra amin'izay an'le zavatra efa fantatry Jesosy raha teo zay rehetra efa ho azy dia fatany koa zay andao azy izy zany tsy afaka nandaa mihitsy hoe te hanaraka azy 2:70 la dia nareo nge tsy koty nareo tsy koty fa janona ny antranonareo fa maty antoka fotsiny nareo fa navela amin'izay rehetra manatona tsisy ho laviko ndao ary fa tonga amin'izay le fitondrany fatany amin'izay hoe eto amin'izay ny tsotsoromamba tsy maintsy isarana ary na 20 lary tonga ny tsotsoromamba tsy maintsy isarana atao alolo tao fantatro izy fa nareo amin'izay andao amin'izay nareo fa tsy maintsy miatrika rery an'ity azo fijaliany ty tsy maintsy miatrika rery ny adiko amin'izay manomboka izao
ny tompony mitondra ny olona ho amin'ny famonjena. Matoantsika manana décision, iny décision antsika iny décision sous forme, tsy midika ninnininy fa matoa ako manana fanapa-kevitra, matoa maharitra amin'ny tontolo fanompona. Zavatra resako eto famonjena fa tsy Andriamanitra ny tompona andraikitra feno amin'ilay sakafo masiso no haninao dia narary-kibo ianao. Tsisy idiran'Andriamanitra zany fa ianao no safidy an'izany hoe vahito Jehova masiso hoaniko ty aminaran'i Jesosy. Kanjo ny idiran-doza avy eo. Fa resaka famonjena le resantsika hoe iza ny tompon'antoka ny amin'ny famonjena atsika. Avaiza ny famonjena atsika. Iza ny tondra atsika teo amin'ny lalam-pamonjena. Fa manina ianao mandehandeha rehetrarehetra any ambadika any sy any amin'ny tontolo rehetrarehetra any. Dia manina ianao ny tonga eo amin'le lalana izay atao hoe famonjena. Fa manina kay tsy lalana hafa ny nalehanao. Manina ianao tsy lasa boudista, manina ianao tsy lasa silamo. Miaraka amin'le satrobory ny rahalahy. Dia ranabavy miaraka amin'ny voile ninja. Ty fotsiny ny tasisa. Fa maninona tsy zay. Maninona ianao tsy mpivavaka amin'ny razana mandrakity ny androany. Ny razanao rehetrarehetra nge mpivavaka amin'ny razana daholo e. Fivavahan-drazana daholo ny vavahany. Ny avanao sasany ary fantatrao fa mbola any amin'ny ladoanina mandeha, mbola any amin'ny dadarabe sy sisa rehetrarehetra mba hita famonjena, mba hita fahombiazana, mba hita lalana sy sisa rehetra. Fa maninona ianao tsy ohatran'izay zanak'olombelona rehetrarehetra. Fa famonjena ao amin'i Jesosy ny tadavinao. Famonjena amin'ny fanahy tediavinao. Maninona ianao tsy ohatran'ny zanak'olombelona rehetra ka fitahin'ny nofo no ilainao. Fa maninona zany tsy mampihetsi-bolomaso anao tsony. Fa mihirahira ianao hoe na inona iny zavatra mbola mitranga tsy olana tiako miaraka aminao Jesosy. Naiza naiza hitondranao aho. Ny sasany amin'le naiza naiza ampidinina volume. Tiako miaraka aminao Jesosy. Naiza naiza hitondranao. Sasany ary mangina mihitsy aloha eo. Tiako miaraka. Za milazanao zany normal. Zay ny normal. Satria tsika olombelona par nature tia tena. Fa maninona ny tafala le fitiavan-tena ny anaty. Lasa mibanjina ny tompo ankehitriny. Avy amintsika ave zany. Hozy izy ny apôstôly Paoly teo hoe tsy avy amintsika izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Omena ianao. Omena anao ny anaiky. Omena anao ny halala. Omena anao ny afantatra. Izy Jesosy milaza amin'ny boky Matthieu 7:20 rehefa nitory-teny izy dia fanoharana ny netiny teo amin'ny mpianatra. Hozy izy mpianatra nanontany azy fa maninona ny fanoharana kay niresahanao aminy. Izy Jesosy nanambara satria nareo ny navela ahalala ny amin'ny fanjaka ny lanitra. Averiko satria nareo ny navela ahalala ny amin'ny fanjaka ny lanitra fa izy ireo tsy mba navela. Tsy azantsika adihevitra amin'Andriamanitra zany fa maninona ny izy ireo tsy mba navela fa izahay ny navela fa rehefa ianao aloha voafity dia faly fotsiny ianao. Dia mihirahira ianao mideranao aho fa tsara ny asanao. Zay fotsiny tsy rarahako zay ambiny. Zay te hiadihevitra avelao azy ny adihevitra ao any. Za voavonjy ny fantatro. Za manana ny Kristy velona ao anatiko ny fantatro. Zay no mampatonga ny filazany tsara tsy azo terena. Satria ianao manery olona le lalana ary tsy hita le olona akory. Le izy igny le lalam-pamonjena igny mila maso-panahy mahita lizy. Dia ianao zany anery fotsiny io sokafo ahy varavara famonjena io midira aoko. Izy ary tsy mahitako inona no sokafany eo. Inona no sokafako eto tediavinao ahy za anitsy ao amin'ny rindrina antsy rindrina zany io varavarana io mipoigné io aodino aingana. Izy tsy mahita an'izany fa ianao no mahita an'izany. Satria ianao no nomena halala. Ka décision inona no tediavinao décision ho raisiny ao. Raiso ny fanapa-kevitra voainy poigné tsy hitany ko voaina ahoana. Fa tsy maintsy apazavana aloha. Tsy maintsy omena aloha ary Andriamanitra ny tompo marika ny amin'izany mba tsy hisy nofo mahazo mirehare hozy izy Jehova. Tsy hisy firehariana. Zara voavonjy tsy misy rehareako zany na dia kely akory ary. Zay no nahatonga ny apôstôly Paoly nanapa-kevitra mihitsy hoe raha misy zavatra ho rehareako dia tsy misy afa-tsy ray ny azo fijalian Jesosy irery any. Da tsy mirehare zavatra hafa zany na inona. Fa matoa manana fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany. Matoa voavonjy fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany. Matoa ao amin'ny lalana ary matoa mbola maharitra malgré ny ady rehetrarehetra. Za tsy karazana olona piady. Fa za karazana olona rehefa tsy azoko amin'ny fomba moramora tonga dia mikalma be amin'izany. Tamin'izay vady mbola tsy tamin'izay efa mivady dia nanontaniako kely ny vadiko.
Antaniko kely vadiko ndray maka. Ianao karazan'olona sarotra kotiny e. Le karazan'olona mampifilafily dia eny izy izy. Efa niaraka izay tamin'izany e. Dia za resaka tamin'ny soa ihany fa ny tompo mihitsy ny asa fa raha ny toetrako tsy niaraka izany tsika. Za zany karazan'olona, za le karazan'olona vetivety kely dia lany pasy. Za raha miresaka vehivavy zany dia resatresaka eo. Fa vao tsy mety io indroa intelo dia fa tsy hitatsony ahako avy eo fa tsy miasisy tela be eo zany. Fa ny tompo mihitsy ny nandamina hoe ato le karazana olona le tsy mety fa mety ianao rehefa eto. Tsisy azany tsy mety zany. Fa misy antony aho ary misy lalana ao aloha ao zay tsy maintsy andehanana fa tsisy azany tsy mety hoe sarotra kotina inona tsisy azany rehefa miaraka amiko. Fa izy mandamina an'izany. Dia ny tompo mandrindra ny zavatra rehetrarehetra dia manamboatra zavatra rehetra. Ka ny tontolo mpamonjena antsika raha lasena bavy dia aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ianao no nanao inona. Ianao dia karazana olona omena fotsiny dia anjaranao fotsiny mandray alizy. Hitanao raha misy toto anankiray eo dia asiana karaoty eo alohany dia asiana kotleta dia hiteny amin'ny toto ve ianao hoe safidio ry toto zay tianao hohanina. Safidy ve zany? Tao dia manaraka ny natiorany fotsiny toto tsy safidy mihitsy ny karaoty. Tsy possible. Raha petraka ao eo hoe ty ina moa steak dia ty kotleta dia zay toto manatsafidy. Fa raha karaoty ny ray dia ny ray kotleta dia safidy saritsarony fotsiny zany. Fa tonga dia mazava ho azy tsy meko 1% akory ny possibilité fa tonga dia azo antoka 100% fa kotleta no hoan'ny toto. Ekenao ve zay? Dia tahak'izay ihany koa le izy mizavatra entin'Andriamanitra ao am-potsika. Dia tsika ohatry mieritreritra hoe zany safidy an' Jesosy. Ahoana sy Jesosy tsy anareo zany ny fidyaka. Za no fidy anareo. Za no fidy anareo. Ary za manindry anareo mandeha sy amoa ary areta ny vokatra areo manomezany ray anareo zay angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ary zany raha lasena bavy ny ananantsika antoka fa mandra-pialantsika eto amin'izao tontolo izao. Dia ozy izy Paoly milaza hoe matoky lay ny antso ao izy mampaharitra ilay zavatra efa nomeny hatramin'ny voalohany. Ka raha nomena anao ny famonjena tsy nalainao fa nomena anao, notoloranao tahaka ilay kotleta nomena ny toto. Dia nomena le izy fa tsy toto ny nandeha nitady an'le izy fa ianao no manapa-kevitra manome an'le izy. Dia tahak'izay ihany koa ny famonjena omena antsika. Dia izy manome dia izy miazona an'iny hatramin'ny farany. Fa raha voatsika ny antenaina ny zavatra ao anatin'ny fiainantsika raha lasena bavy tsisy voazona na ny ray ary dia famonjena sarobidy indrindra ve nomenanao tazominao. Tsisy voazona na ny ray ary zay konfienantsika tsisy voazona na ny ray ary dia mba tahirizo any ay adiniko indray le izy. Tsisy ninona voazontsika na ny kely ary ny fahasalamana antsika nomena antsika. Dia efa hoe iny efa mena memem-poana kajikajio kolokoloy mbola manaonao foana ihany tsika menakavy. Latsaka amin'ny aretina zay vao manene tahaka izay tsy ninana an'ilay zao. Nefa vavazay sisan'ny responsabilité nomena fa omena antsika ny zavatra rehetra ary fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Zay tao ary afaka mametraka fanontaniana zay dia hiteny mamean'le micro iny azafady. Ohatra ny aloha makaty aloha fa misy olona manaraka le izy dia mba tia hita ny olona hoe izy zany. Pasteur fa mazava tsara le fanazavana. Indrindra tokony fanazavana mazava be fa misy anankiray kosa nefa ao amin'ny Genesis toko 7
resaka ny noa voakan'ny sambo rehefa taorina mitondra drano dia le nanondrana ny zanany iama dia voasazy misy sazy satria tsy netiny fihetsiny fa le sazy no navariana ary iverena ararotiko amin'le zavatra nazavaina teo le izy tiny hoe iamane no nanaonao foana dia maninona no nanasazy Andriamanitra dia kanana ny voaoziny kanana zanaky ama tsy fantatra koa raha efa teraka ve le kanana tamin'io fa mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe voaoziny kanana nampitondraina Noa moa zany tsy Andriamanitra vantana ny teny voaozina kanana dia raha vakitsika ny tantara ray manontolo momba ny taranaky ama kanana dia tena mitondra faisana mihitsy izy dia zay no fanoisako amin'leto hoe voaozina fa ahoana izy ny voaozina ary nagagara iama tsisy resaka tsony mihitsy nefa iama no tena fototry le izy le teny hoe kanana tsy manondro olona fa manondro lay taranaka izay miainga avy eo amin'ny ama tsy manondro alay zanany izy zany satria raha le zanany tondrony dia tokony le zanany ihany nahita faisana fa le génération mihitsy miainga avy eo amin'ny ama mandraky tiany androany satria ny kananita ny mponiny kanana dia reo arabo ao Palestina sy ny namany rehetrarehetra reo manodidina rehetra reo tamin'ny andro taloha moa zany nisy ny Filistina nisy ny Jebosita nisy ny Girgasita zay hitahita rehetrarehetra hitanao ao anatin'ny baiboly dia izy daholo taranaky ama daholo dia tsy manondro olona ray le izy hoe le zanany no mahazolana fa le olona le inona moa le taranaka ray manontolo le génération ray manontolo no tratra ao anatin'le ozona fa tsy ilay olona anankiray ihany akory misy tenin'Andriamanitra zay manamarina an'izy io hoe za Andriamanitra ozy izy izay mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanany amin'ny taranaka tsy tadidiko tsony firy mandimby dia zay ny antony nahatonga aniny ozona mety traikatra any amin'ny taranaka lavitra be iny tanana daholo ny anahy mahakasika an'le toriteny pasteur zay ny anahy mahakasika an'le toriteny pasteur teo iny any le resaka famonjena dia ny anahy moa zany iny efa any fa eo amin'le resaka hoe ny hafa zany Andriamanitra no mifidy dia du coup zany tsisy dikany zany rehefa mivavaka satria za tsy tia mivavaka pansement ohatra ny hoe marary ana dia mba sy trano izy Jesosy na mila fitahina dia mba fitahina izy fa to dia le mivavaka le en gros zany ianao hoe vonjeo izy dia manana fiainana mandraka izay ohatra anahy izy dia milamina zany hoe tsisy dikany zany iny tsy afaka atao ataony sitraponao hoe zany misy dikany reny ny dikany dia zao satria ianao tsy mahalala hoe izy sa tsisy ninina fantatrao momba azy mandra-pahafatiny rehefa maty ny olona anankiray zay hoe tena ny passé izy tsy nandalo an'le lalam-pamonjena izy fa tsika mbola velona eto izisy mahalala mihitsy hoe izy ny maninona dia izy ny tsy maninona mety le ratsy be indrindra ary ny tena izy fa le anankiray sisianao iny tsy izy akory mahatsiaro le tantara satria mandraky tiany androany mbola hitako mirenireny foana le raha namana anankiray zay nitoriny le pastera anankiray teny tao atsaronenana tao le trano dia manamangy an'le raha namana anankiray pastera dia nitory teny taminy zao rahalahy Jesosy zao Jesosy dia eto zany ohatrany hoe ty varavarakely dia eto ry zareo miresaka dia mivoa ty varavarakely ty dia ao tokotany misy inga mikotrana ka ile inga mikotrana voaka ny radara fa le anankiray mihaino eto radara mikatona dia izy ato sady mikotrana ihany na mihaino zao fotoana hitenenantsika zao tsy haiko na roa taona tao ambadiky le izy lasa evangelista ngaray le ray mbola mirenireny rany tanàna tsy fantatra fa dia
findrafindreny miainoaino eny mitaditady eny tsy fantatra ao mihitsiny zany Andriamanitra hoe ahoana tsy misy karazany tsy misy genre de personne za zao zany manana fomba fijery taloha hoe ny karazan'olona miaino le olona ohatrohatran'izao de mitovitovy fiteninay de ohatrohatran'izao de ohatrohatran'izao fa nanao an'ity Facebook ty gaga mihitsy misy olona amin'ny telefona akory ma pasteur pasteur tovy ma zao za mihaino Toriteny tena faly varina mihitsy mina ahoana azonao ve zavatra resako azoko tsara soatra ny tompo be de be pasteur de varina ianao hoe tena Andriamanitra tsisy idirany amin'ny lozika anao zany tsisy idirany amin'ny fieritreretanao tsisy idirany ninninina mihitsy fa ny anjaranao de manao zay tokony ho ataonao mivavaka ianao de tsisy kajy ninninina fa de hoe vavaka Jesosy ity mamanay ireo akonantsika ireo mantsy masary-piaro atsika sy mampirehitra fotsika mihitsy hoe ahoana ihany efimpirin'ny toriko tsy mipasy ninninina mihitsy indrindrindra le olona manaiky reny ny tena manaiky le olona mandamany tsy tonga de mazava ny décision fa misy olona manaiky tsy hitanao mihitsy hoe manaiky ary izy inona ary mivetraky any teo fangary izy tsy nanaiky de ny sasany asaina manolo tena ho an' Jesosy foana efimpolo le olona eo ihany atoloro ny fiainanao an' Jesosy de mijery eo izy ohatra mbola tsy izy io lo asaina mamerina indray lony vo mahita lalana de ampianarina ty mama tsy ohatry zany le izy fa zao misy olona nefa tsy hanaovanao etsika ninninina frazy roso telo mepita fa gaga ianao vahoana ary ny aizanao an'izany zavatra zany fa maninona de zay le anjaratsika fotsiny ny ataotsika mivavaka ho an'ny manodidina atsika mivavaka ho an'ny ankohonantsika mivavaka ho an'ny zanakitsika mivavaka ho an'ny ray aman-drenitsika mivavaka ho an'ireo olona rehetrarehetra zay apetraky ny tompo ampotsika mba hoentina mivava hoentina mbavaka fa tsisy ninona azo atao tamin'izay mbola tany Maurice any na tsy aran'ity vijona vavolombelona anankiray ity tao amin'le dadabe mipetrahana izay de ozy izy dadabe miresaka zay ozy izy fianakaviam-be de zay fianakaviam-be io efa misy ronjato zay raha manao fivoriny indre mandeha zay tonga de feno ny fiangonana fa reo olona ronjato reo izy ny akamarony efa ao amin'ny Kristy daholo zany efa nandray famonjena ary ny lalana zay natongava le famonjena de teo amin'le rahalala le nresako taminao le atao hoe mikiardi teo tamin'ny alalan'izay lehilahy zay de tonga le rahalala anankiray efa maty moa izy zao am'izao tena ry zareo zao fianakaviana pino izy zao fa taloha tena fianakaviana jiola le anankiray efa maty zay poka amin'ny masony evangeliste izy de poka amin'ny masony de nampatonga an'le izy tena resaka le hitanao le tena gangster reny manao ohatran'izany ry zalahy de le karazana olona le tsy matahotra mihitsy mamoaka basy raha vao manadala ny saina ianao ina davila inona de tonga de manao an'izany fa voavonjy ry zareo avy eo fa mitantara le dadabe io hoe fa ny zavatra mahagaga ozy izy ny akamaronay ronjato reo efa ao amin'ny Kristy fa ny fianakavia mikiardi indray tsisy pino mihitsy manana rahala sy anabavy be deaibe izy manana ray aman-dreny izy fa tsisy tafiditra ao amin'ny Kristy de mahavariny zany fa ahoana le olona anankiray source no tsy nisy impact tao amin'ny ankohonany ny antony resako an'izany de zao misy karazana olona mametsiny anao sy mametsiny ao hoe enao pino de vadinao hatram'izao tsy converti fa Jesosy inona ny raisinao enao pino ny ranabavinao jereo ty izy ny rahalanao fa ahoana inona ianao ny tokony hamonjy areo tsy ady zay zany ny hamonjy an'ireo tsy ferovatena akory zany fa za manatao anao zay tokony ho ataoko hitory ny filazantsara ny eo ny fitiavan'i Kristy sy ny sisa rehetrarehetra fa ny décision mpamonjena na sy ny tompo zany de araka le lazaiko taminao teo tena tsisy mihitsiny mino fa mavesatra be amin'ny fon'le rahalahy le zavatra zay ny ainany kanefa tsisy nininy azo ny atao mihitsy miparaport l'izy fa Andriamanitra de ozy izy fanambarana amin'ny Romaina 12 za afasivy za miantra amin'izay tiako iantrano de mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo
fa tsy hoe satria za zanak'Andriamanitra mahomby be amin'ny asa-fitoriana zay ataoko, olona zao avy nanaiky fanambarako, zao arivo ny olona voavonjy tamin'ny alalako, de zay zany noho ny amin'izay anton'izay de mba tokony azo kadoa ao Andriamanitra ka de mba tokony voavonjy koa reto manodidina reto. Tsy kiantrano antrano ohatran'izany ny fiarahana amin'ny tompo. Fa Andriamanitra mamonjy zay tia mivonjena de tsy mamonjy ihany koa zay tsy tia mivonjena. Zay fotsiny ihany io. Ahoana ozy izy raha sika zay voavoatra ho amin'ny fampitehana, Andriamanitra manapaka hevitra ny amindra fo amintsika, zay mifandehana io. De misaoran'ny tompo ianao de mangata ho an'ny hafa de mitohiza mangataka ho an'ny hafa, fa aza lefa lavitra loatra ty fa manjary miketrika be. Zay a. Mbala misy? Manodidina zay na zavatra hafa. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manana fiadanan'i Jesosy ihany koa. Hery ny anarako le resaka ositra zany no tiako ambara paster hoe anao moa zany ny tena fisehoan'ny ositra io amin'ny olona ray voavonjy sy ny fiasany mandritra n'le ministère ohatra, tsy haiko raha ohatra izy hoe paster na hoe koa hoe io ositra io ve apetraka amin'izay rehetra mino azy na le tsy mino moa zany ny tena izy, na eo anko le hoe afaka miala amin'le miala ve ositra io amin'ny fomba ahoana fisehoany amin'le tontolo mpanahy. Mba ataovy recherche kely azafady ny teny hoe ositra amin'ny testamenta vaovao. Eny ary. Tonga dia tombontsika fototra le izy resaka ositra. Ny resaka ositra dia ny fototra sy ny zava-misy betsaka indrindra dia testamenta taloha. Zay mampatonga amin'ny teny ataovy recherche satria mety verset 2 na 3 ihany no misy amin'ny testamenta vaovao. Ny ositra tao amin'ny zanak'Israely dia misy système izy io. Ny ositra dia diloilo aloha ny ampiasaina, huile d'olive, dia asiana fangaro zava-manitra ao anatin'le izy. Tontony iny zany dia ampiarahana dia atao ao anatin'ny tandrokomby. Zay zany le zavatra zay atao. Dia iny izy atao anatin'ny tandrokomby iny araraka amin'izay ny deparan'ny ositra voalohany indrindra dia tantaran'ny Arona sy ny taranany. Rehefa hanao ny fisoronana Mosesy dia natsoina Arona sy ny zanany hoe manatony ianareo aty fa ianareo ny taranak'i Levy dia ho mpisoroko mandrakizay. Ny olona zay hosorana dia misy karazany 3. Ny anankiray mpisorona be, ny faharoa mpaminany ary ny fahatelo dia mpanjaka. Reo ihany ve misy ositra? Reo ihany no misy ositra. Ny voalohany averiko mpisorona be, grand prêtre, raha ohatra ho an'izay mamaky teny frantsay, high priest, ho an'izay mamaky teny anglisy. Ny mpaminany ary ny mpanjaka. Reo telo reo ihany no mahazo hosorana. Dia ny ositra dia symbole. Ny symbole ny ositra dia symbole ny fanahin'Andriamanitra. Zany hoe fanehoana ivelany. Fanehoana ivelany ny fanahin'Andriamanitra ny ositra. Dia nalay ny Arona sy ny zanany dia nosorana. Ny Arona moa zany fa tsy ny zanany. Nosorana ho mpisorona be n'Andriamanitra voalohany indrindra. Zany hoe satria ny antony i Arona no natao hitondra fanatitra ho eo anatrehan'i Jehova indray mandeha isan-taona. Rehefa maty Arona dia mandeha manaranaka ny mampisorona be, dia zay taranany ao aoriana indray no lasa mpisorona be tsolony dia memitoy tahaka an'izay. Dia ozy ateo hoe symbole izy io, fanehoana ny fanamasina, fanehoana ny fanokanan'Andriamanitra olona miavaka ao anatin'ny tontolon'ny Israely. Dia nampidinina le tandroka akorina eo ambony lohany tamin'ny andron'ny Arona, dia Mosesy no nanakorina teo ambony lohany Arona, an'lay diloilo misy emboka manitra, misy zava-manitra be dia be, composition maro isan-karazany izay efa nandidian'Andriamanitra azy, dia nararaka teo ambony lohany Arona. Dia zay le fanambarana amin'ny inona moa le tsara raha mpirahalahy mifankaty
tahaka ny diloilo mitsonika amin'ny lohan'ny arona ka hatramin'ny motongotry ny akanjo ka hatramin'ny somotra ka hatramin'ny akibe tongony mikoriana valy le izy satria tena fenona mihitsy le tandroka iny dia miralaka dia feno le olona zay zany testameta taloha rehefa miditra ny testameta vaovao tsika dia tsy mahita intsony jereo amin'izay le zavatra ambarany jaona ianareo kosa manana avy amin'lay manana ositra avy amin'lay masina ka mahalala ny zavatra rehetra ary ny aminareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany anareo ny ositra zany tany amin'ny testameta taloha dia tena aseho mihitsy ny amin'ny alalan'la symbole fa miditra testameta vaovao tsisy intsony ny symbole fa ny ositra dia ny fanahy izay no raisy ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy misy hetsika manokana takiana jereo zavatra ambarany Jaona fa ianareo ny resaka izy tsy misinga olona misy teny anankiray izay ara tsy tadidiko fa ianareo zatovo sa izy avy tsy tadidiko avy le zavatra tantara iny fa ny ositra izay omeny Jesosy Kristy ny fiangonany dia zavatra izay nomeny tamin'izy voanateraka indray dia tsy na fa mifanamasina testameta taloha zany nomena symbole le olona andresena lahatra ny fiangonana hoe Jehova marina ny nanositra an'io ary amin'iny fotoana iny ihany koa ny midina ao anatin'ny fanamasina na ny fanamasina ary hafa ny fitrangany tamin'ny testameta taloha dia hafa ny testameta vaovao satria rehefa mbola tsy maty Jesosy dia le olombelona ihany ny olombelona tsy mendrika ihany ny tsy mendrika zay nampatonga hoe voaositra Saoly fa nongotana tamin'le izy avy eo tsy azonareo atao référence zany hoe votsitra ny famonjeny Saoly dia mety votsitra koa ny famonjeko fa tsy mitovy Saoly izay tsy nateraka indray sy izaho izay nateraka indray tsy mitovy Saoly izay nosoran'Andriamanitra sous condition sy zaho izay nosoran'Andriamanitra Jesosy ny nameno ny condition azonao ve zany za tsy nameno condition nininina sa nisy aminareo ireo nanao sonininina hoe raha manao an'izao ianao dia tazomina aminao ny ositra raha tsy manao an'izao dia esorina aminao Jesosy ny nameno ny condition ny fepetra rehetra andraisako ny ositra fa raha izao re olona dia tsy mendrika mandra-pialako eto amin'izao tontolo izao fa noho ny amin'ny Kristy zanak'Andriamanitra izay solo-toerana izay mpanalalana ahy amin'Andriamanitra mpanelanelana amin'Andriamanitra dia nomena an'izany ositra sarobidy indrindra izany aho ka dia tsy olombelona manositra aiza le izy tsy ampianarin'olona ianareo tsy avy amin'ny olombelona zany ianao zany aza manatinao le za te azo ositra fa amorona ny olona ositra ianao rehefa zay ny tadavinao hitondrany an'le tena izy mihitsy hitanao io système iny mitovy amin'ny resaka didipotra ny galatianina ihany nisy olona sokosoko tany amin'ny tany efa mibebaka ay efa natao didipotra mitovy amin'ny tsy mibebaka ihany zany dia ohatran'izay ihany koa efa nandray ositra oviana no nisy nandraraka le zavatra tsy izy zany tsy mbola nandray zany ny olombelona mantsy tia mametraka zavatra ohatran'izany satria karazana zavatra oatra ireny mampifikitra ny olona ao anatina tontolo-pivavahana raha voavoaka ato ianao votsitra koa le ositra mialangy eto hoe eto eny misy ositra fa raha vao miala eto ianao lasa ny ositra votsitra tonga dia veloma very ianao dia misy zavatra ohatran'izany système be dia be système religieux ahafahan'ny olona miazona ny olona anankiray ahafahan'ny mpitondra fivavahana miazona ny olona anankiray amin'ny tontolo izay misy azy fa isika dia mandray ositra tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'i Jesosy Kristy ilay nanositra antsika ary io ny fanambarana ianareo manana izy tsy miteny hoe ndaninareo mitady natongavinareo aty amiko sy Jaona omeko ositra fa ianareo efa manana ary ny aminareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no raisinareo taminy tsy tamin'olona i Paoly ary mbola nanambara zavatra ohatran'izao hoe ny anao izy ny maha-apôstôly tsy haiko raha efa hitanareo iny Paoly apôstôly tsy avy amin'olona enjana be zany tantara zany Paoly apôstôly tsy avy amin'ny olona
tsy décision andry zareo tao Jerosalema nanapa-kevitra rehefa nataoko fandiniana andao atsangana ho apôstôly Paoly satria izy tena mazoto satria izy tena miezaka fa avy amin'ny Jesosy mihitsy ny nanapa-kevitra hoe apôstôly kio de ohatr'izay ihany koa Barnabasy apôstôly kio tsy avy amin'olona satria mba tsy hisy nofo azo ireare hoe zany naninona anao i paster tovy nanositra paster tovy tsy manositra an'izanizy ary raha nisy ary zany taloka ho avy aty zany olo zany de ahitsiko za tsy nanositra anao zany inona teneniko taloha zany version officiale zao tsisy azany tsony Jesosy nanositra anao raha voaositra ianao ary raha tsy voaositra ianao aza ty amiko mihitsy memenina fa tsy zany nanao an'izany sy tsy nanao an'izany fa ny tompony manao an'izany fa zay tsy manao an'izany amen azo hoe rahala mbola misy satapitra fiadanana daholo mahakasika ny anteny eo amin'ny jaona fafito amby folo io le hoe mba ho iray ihany izy rehetra dia ohatrany ahoana no fiseho an'le izy zany hoe akoatra misy hoe akoatran'le hoe tsika vovonjy ve misy zavatra lalina kokoa tiany Jesosy sy atongavana fe hoe irayntsika zany vovonjy sa ona tianao alazaina io teny hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao dia leo ambaniko hoe tahaka ny mahiray atsika ok ohatritsika hijery fanambarana Efesiana toko fahaefatra Efesiana toko fahaefatra andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo toy izany mivaky ny teny aminaran'i Jesosy ary izy no nanomeny sasany ao apôstôly sasany mpaminany sasany evanjelista ny sasany mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandrapatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka loha lalabe mahatratra ny ohatra ny fafenon'ny Kristy misy zavatra zany izay tenenin'Andriamanitra ao anatin'le izy nisy zavatra le jaona toko fahafito ambin'ny folo moa zany vavaka nataon'i Jesosy dia fangatahana nataon'i Jesosy le izy mba ho iray ihany izy rehetra iny hoe iray ihany izy rehetra iny dia io ambarany Paoly ao amin'ny Efesiana toko fahaefatra io hoe ho tonga ho amin'ny firaisan'ny finoana tsy firaisam-pinoana tsy ecumenisme ka hoe samy manao zay mijery zay marimaritra iraisana zany mantsy ny ecumenisme hoe andaotsika araka hivavaka dia zay tsy antso amin'ny Maria moa nareo koa tsy hanao zavatra ohatran'izao fa dia le mba hitovitovizana no hoe raha manao eto dia samy tsy fampilalagy eto fa samy falifaly daholo amin'izay fa ny atao hoe firaisan'ny finoana dia le ao am-po mihitsy no iray zany hoe misy zavatra fantatrao hoe ny olona ngezao raha ohatra ka hoe ampioninao zao ny samy kristianina ohatra zao hoe andao ampivoriana daholo ny samy fiangonana zandriny dia raikitra daholo eo amin'izay le izy hoe iny ary dia ahoana ho an'i Jesosy andao sy nadidy gatô mihitsy aloha samy manapaka daholo ho an'i Jesosy samy ho an'i Jesosy daholo io fa rehefa avy eo amin'izay le any natao fisainana any samy manana an' Jesosy ny daholo amin'izay ny anay Jesosy nay maty laribiozy ny ray ny anay Jesosy nay
batisa any anaty ranobe. Ny anay Jesosynay mety na batisa anaty basinina ary. Ny anay Jesosynay zao samy mitondra ny fotom-pampianarany daholo amin'izay le izy rehefa avy eo. Zay ny atao hoe tsy firaisan'ny finoana. Misy zavatra mbola mifangaroaro ao anatin'le izy. Tao amin'ny tantaran'ny Koritiana samy Jesosy ihany, fa zahay ihany Paoly, zahay ihany Kefasy, zahay ihany Apolosy, zahay ihany Kristy. Zany hoe misy fisaratsarana ao anatin'le izy. Dia ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'le tontolo, tanjon'Andriamanitra ao anatin'le tontolo dia ny fampiraisana n'ireo zanak'Andriamanitra ireo. Fampiraisany amin'ny lafininina ho iray ny saina, ho iray ny fo. Dia mbola milaza ry izy vava iray no entina manompo an'Andriamanitra. Vava iray, zany hoe miteny ny anankiray dia ny anankiray mamaly amenna mihitsy. Fa tsy hoe efa raha vao misy fahoatran'izay mbola tsy amin'ilay firaisan'ny finoana izy zay. Mbola tsy tanteraka ivavaka Jesosy io. Zay mahatonga an Jesosy mbola tsy tonga mandraka ankehitriny, satria ny état de l'église mbola misaratsaraka be. Mbola samy manana ny nono, mbola samy manana ny mandresy lahatra azy. Eto Madagasikara misy fiombonana anankiray dia misy ina moa fivoriana atao dia alefa le séminaire. Rehefa mandeha le séminaire dia misy zavatra ambaran'le mpitoroteny ao, samy manao amenna daholo aloha. Amenna marina mihitsy zany. Mbola le tsy manohitoy anazy zay no resahany eo. Amen. Pastera daholo ny eo. Amen. Marina zany. Fa rehefa manomboka amin'izay tonga eo amin'le manohitoyana sy le anina angamo voatery ho raisina zato isan-jato dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fataro zay tsara, fataro ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara. Dikan'izay mbola tsy amin'ny firaisan'ny finoana, fa mbola samy manany azy, dia mbola mitohy mivavaka foana. Zay mampatonga an'le tenin' Jesosy hoe mifona ho antsika eo ankavanany ray, mangataka ho antsika eo an-tanana ankavanany ray, mandra-pahatonga antsika ho amin'ny firaisampinoana, mba tena samy tempo ho an'ny Kristy ny fo, mba tena samy liana ho amin'izay mahaliana ny Kristy ny fo. Misy verset raisitsika nefa tsy mety tanteraka e. Ahoana moa le verset tsy mety tanteraka? Raha miray amiko ianareo, ao amin'ny fanahytsika miray amin'ny Kristy, fa ny saintsika tsy miray, azo ve ilay izy? Ao amin'ny fanahy efa nampiraisina, zay le azo fijaliana. Fa ny saintsika mbola tsy tonga amin'izay fampiraisana izay. Ny vavantsika mbola tsy tonga amin'ny fampiraisana. Ny fotsika mbola tsy tonga amin'ny fampiraisana. Fa dans l'esprit ihany no tonga amin'ny fampiraisana. Dia izay mampatonga an Jesosy nanao an'iny vavaka iny mba ho iray ihany izy ireo, tahaka maharay antsika. Ianao ato amiko, zaho aminao. Mitovy mihitsy ny zavatra ilayntsika. Vao niainga tany an-trano, tsisy fifandirana teo amin'ny ray sy ny zanaka. Ndeha ho any nandra fa maninona an'izany irana Gabriela ho alefa mariny aloha za mba hijanona atao trano aloha. Fa nitovy ny fony ny ray sy ny zanaka, hiala eto dia andeha hamonjy ny olombelontsika. Dia izavo ny lalany, tonga dia fantany. Ny zavatra teneniko mitovy amin'ny ambaran'ny ray. Mahita ianareo, mahita ny ray ianareo. Amenna. Dia tahaka izany ihany koa ny ao am-pon'ny Kristy. Mahita anareo Kristy, mahita anareo ny olona, mahita ny Kristy izy. Zany rehefa tonga amin'ny fampiraisana. Fa rehefa tsy tonga amin'ny fampiraisana, samy manana ny Jesosiny. Jesosy mitovy foana le anarana, fa ny Jesosy ny ray tsy mitovy amin'ny Jesosy ny ray. Jesosy tompon'ny ray tsy mitovy amin'ny Jesosy tompon'ny ray. Dia izay nampatonga an Jesosy nanao an'ilay vavaka. Zay. Efa madiva maraparantsika. Iaho zany nisy navarina anahy tamin'ny baiboly. Hitanao le momba an'le hoe Andriamanitra telo, nefa Andriamanitra koa anankiray. Raha anatina verset hafa izy dia manambara mihitsy Andriamanitra hoe mizara anankitelo, ray, zanaka, fanahy-masina. Dia misy verset hafa koa nefa manambara fa Andriamanitra dia ray ihany. Ohatra ny hoe Andriamanitra anankiray anazy zao le zanaky Zebedio nresaka tamin'i Jesosy. Dia ozy izy ny zanaky Zebedio tamin'i Jesosy, ampiseho anahy ozy izy ny ray. Dia ozy izy Jesosy taminy zay nahita hoe efa hatramin'izay ve ozy izy nareo dia mbola tsy nahalala ihany.
fa izao sy nyray ozy izy hoe izay nahita dia mahita nyray, fa izao sy nyray dia iray ihany ozy izy. Zay zao ny point anankiray manambara fa hoe anankiray izy. Dia ny point anankiray koa nefa hoe manambara hoe anankitelo izy. Le tamin'i Jesosy natao batisa, nataony batisa zany Jesosy, dia sokatra ny lanitra. Jesosy teo amin'ny tany dia nefa ny lanitra sokatra. Dia ozy izy Andriamanitra taminy hoe ity ny zanako ozy izy no noy. Dia avy eo nisy formana vorombelala tonga teo aminy, formana fanamasina. Dia teo zany izy nizara anankitelo. Dia iza zany le tena izy. Nefa raha normal dia Andriamanitra tokana, dia nefa Andriamanitra anankitelo. Dia mahavariana laly izy zany hoe ahoana fandehanana zany. dia ahoana ho azavaintsika ve zany? Mety hikorotana nge sainareo raha zavaiko eto zany. Ahoana? Atsangano ny tanana izay milaza hoe azavaina. Voninareo andray azy. Andriamanitra dia iray, n'Andriamanitra tsy telo fa ray. Ny atao hoe Andriamanitra par définition dia inona? Inona natiorany? Fanahy. Zay ny atao hoe Andriamanitra. Ny atao hoe Andriamanitra dia fanahy, esprit, zavatra azo tsapaitanana, zavatra tsy azo tsapaitanana, tsy hita maso, sy ny sisa rehetrarehetra. Zay ny atao hoe fanahy. Io Andriamanitra io dia iray ihany. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra milaza hoe fanahin'Andriamanitra, dia raha mboarintsika zany le teny dia hoe fanahin'ny fanahy, lasa hoe fanahin'ny fanahy. Fa ny fanahy dia iray ihany, un seul esprit. Andriamanitra dia iray. Ozy izy ny tenin' Jesosy sa tenin'le jamba? Andriamanitra dia iray. Lasa loka fangarony any an-tsaiko. Pasentsika aloha le teny iny fa tonga dia fanazavana nomeko. Raha iray Andriamanitra dia inona lay atao hoe fanahy masina? Dia inona lay atao hoe zanaka? Zay tsy na fahalalana azontsika, ray, zanaka, fanahy masina. Dia misy ary moa manome ordre an'izy ireo hoe ny ray ny lehibe indrindra, dia manarakaraka ny zanaka dia fanahy no zandry olona. Fa ny fahamarinana dia zao, rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ary fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny lalina ohatra amin'ny Genesis toko voalohany, dia rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fanan'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany iny, tsy morceau an'Andriamanitra iny ka hoe ny zara roa ny ray nijanona ny an-danitra dia ny ray nidina teto an-tany nanarona ny tany, fa Andriamanitra ihany iny. Zay le atao hoe Andriamanitra manerana n'izao tontolo zao. Ao amin'ny inona moa filaza azy? Ao amin'ny présent. Fa fanahy masina ny antsona n'le izy. Ao anaty baiboly koa zao misy teny ohatran'izao hoe fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy. Ao anaty baiboly misy miteny ohatran'izao hoe fanahy ny ray. Ao anaty baiboly misy miteny hoe fanahy n'Andriamanitra, fanahy ny Jesosy, fanahy n'izao, fanahy n'izao. Dia ahoana fandeha le izy? Reo fanahy reo zay ambara dia iray daholo. Lay tao anatin'i Jesosy Kristy, lay tao anatiny, zao ny teny izay nambarany Isaia, ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato anatiko, satria izy nanositra itory tenso mafaly. Any am-bokin'ny Jaona sa Jakoba izy manambara zavatra ohatr'izao zay fototra ijoroan'le hoe telo zay ray. Reo telo reo izy dia ray ihany. Dia le telo ny ambarany eo ny ray ny fanahy masina ary ny teny. Ray, fanahy masina, teny. Le Père, l'Esprit et la parole. Fa ray ihany reo. Zany hoe le fomba fiantsona azy no nataony zara sy le rôle
fa Andriamanitra ray daholo io. Ka rehefa miteny Jesosy hoe raha mahita ianareo dia mahita ny ray, dia tsy le oron' Jesosy ny resahany. Ohatra zao zany ny oron'ny ray, ohatra zao ny volomason'ny ray, dia ohatra zao ny volombavan'ny ray raha nisy volombava izy, ary ohatra zao ny alavan'ny ray. Ay ve ohatra zao zany alavan'ny ray zany ary everiko fa lavalava kokoa noho izao izy. Fa le atao hoe mahita ianareo dia mahita ny ray, hatrizay ely zay, dia le fanahy atao anatiko, le fanahy atao anatiko dia ny fanahin'ny ray ny atao anatiko. Zany hoe tsy lay vatany Jesosy no Andriamanitra fa lay ao anatiny. Satria ositsika teo fanahy Andriamanitra dia fanahy, azonareo. Jesosy nefa vatana, d'accord hoe? Donc zany tsy le vatana no Andriamanitra fa le fanahy. Ary zao ny ambaran'le Jaona ny toko voalohany, ny teny ozy izy dia ny teny namoronana n'izao tontolo zao, ary ny teny dia tonga nofo dia niara-nonina tamintsika. Zany hoe le parole ny nofonosana nofo. Ndika le hoe tonga mantsy ohatrany hoe transformé, fa tsy transformé le izy fa nofonosana. Ndika ny transformation raha ohatra ka hoe ty taratasy ty vatakazo ohatra zany, ty misy vatakazo anankiray dia avadika taratasy dia manjavona le vatakazo, sa tsy zay dia lasa taratasy izy. Zay ny transformation. Fa tsy transformation le izy fa le parole mbola ao ihany, fa nofonosana vatana. Azonareo? Dia le ao anatin'ny Kristy zany, iny no Andriamanitra. Zay no mahatonga Jesosy amin'ny fotoana sasany tao miteny hoe zanak'olona, amin'ny fotoana sasany tao manavaka ny tenany amin'ny ray, dia nefa amin'ny fotoana hafa indray tao milaza fa mitovy ihany ry zareo. Na zany ary manahira-tsaina be fa rehefa inona ary nareo no mitovy dia rehefa inona nareo samy hafa. Tao mbetika lazaina fa hafa, ny ray dia lehibe noho izao. Ao na koa zany hoe ray ihany dia avy eo indray lehibe noho izao. Misy zany ao amin'ny Baiboly ny ray dia lehibe noho izao. Inona mahatonga azy miteny an'izay? Miresaka n'le vatany indray izy zay. Azonareo? Miresaka n'ity vatany ity izy. Fa rehefa miresaka n'ilay fanahy ao anatiny izy, dia miresaka amin'izay zasiny ray nge ray ihany. Tovy ihany zay. Nahita ianareo, ny dikany nahita dia evi-panahy, tsy nahita endrika. Fa nahita nandreny fanambarako, fanambaran'ny ray zay eninareo zay. Aza mitady fanambarana hafa. Ozy izy le Philippe sa izy le niresaka niny asehoy anay rangany ray dia ampy anay zany ah. Ozy Jesosy hatrizay ely zay ve nieretako taminareo teto, mbola tsy fantatrareo ihany. Fa rehefa mahita ianareo dia mahita ny ray, maheno ny fanambarako nareo, maheno ny fanambaran'ny ray zay. Tsy samy hafa na dia litera ray ary ny fanambaranay sy ny fanambaran'ny ray. I ray ihany Andriamanitra, fa tsy misy telo, ray ihany. Fanahy ray ihany, ny ankofany ray ihany. Ary ray Jesosy misy izay teny zay zao nge avoayange ny teny mba ataovy recherche kely hoe mpanalalana, mpanalalana dia avoaka atsika kely. Jesosy nofo le nety maty teto ambonin'ny tany, fa Andriamanitra dia tsy mety maty. Azonareo ve? Jesosy nofo le natsangana tamin'ny maty, fa Andriamanitra dia tsy mety hatsangana amin'ny maty. D'accord ve? Jesosy nofo le nateraky Maria, zay mahatonga Maria hoe tsy renin'Andriamanitra. Fa marina be le ambaran'ny fivavahana anankiray ina moa Maria renin'Andriamanitra raha raisitsika amin'izay heviny izay hoe Jesosy Kristy dia Andriamanitra, le ao anatin'ny Jesosy no Andriamanitra. Hita? Mpanalalana. Hoe io le ray Andriamanitra. Hitanareo? Iray ny Andriamanitra, ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra dia Kristy Jesosy. Zay olona. Io lay olona novonoina. Ny atao hoe zanak'n Jesosy Kristy zany mety antany amin'izay na koa inona zany le Jesosy Kristy iny atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra tafiana nofo. Zay mahatonga antsika ihany koa zanak'Andriamanitra, satria tsika ihany koa ao anatintsika dia misy fanan'Andriamanitra. Azonareo ve?
dia io Jesosy Kristy izay olona izay mpanalalana amin'Andriamanitra io tsy maintsy tamin'ny alalan'io. Jereo tsara le fietrena nataon'Andriamanitra fa ozy izy ny ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Filipiana toko faharoa hoe izy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary. Inona le endrik'Andriamanitra mbola veroko eto ihany, lay maha-Andriamanitra, lay fanatsy, lay vatana teraka teto ambonin'ny tany. Fa ilay fanahy efa velona hatr'izay. Rehefa miresaka i Jesosy hoe mbola tsy teraka nge Abrahama dia efa nisy ahy e. Dia iza zay resahany zay? Le ao anatiny, lay teny ao anatiny zay. Fa tsy lay vatana nateraky Maria, azonareo ve? Fa lay vatana nateraky Maria, aza masika moa io lay Kristy Jesosy izay olona izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy misy nomboana amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra tsy azo omboana, donc tsy maintsy finosana nofo aloha. Dia iny ny asaina mitondra fahotandra olombelona, iny ny asaina mandatsaka ny rany anadio atsika. Tsy maintsy asiana mpanalalana. Iza mpanalalana? Lay nofo nanafinan'Andriamanitra. Any am-boky ny Apokalipsia any izy milaza zavatra ohatran'izao amin'izay hoe rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra dia averin'i Jesosy amin'Andriamanitra amin'izay le fahefana nomena azy tamin'ilay fanambarana hoe efa nomena ny fahefana rehetra. Izay misy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Mandehany ianareo tory filazany tsara. Manao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Fa iny verset ray iny napotsy mpitondra fivavahana amin'izay. Ataovy recherche nge ao anatin'ny Baiboly raha mahita ianao verset hafa miresaka ray zanaka fanahy masina, tsisy. Pas un seul autre. Fa iny irery ihany io mandehana manaova batisa azy amin'ny anara ray zanaka fanahy masina. Rehefa mijery ary ny asan'ny apôstôly ho azy efa nanaraka ny émission mikasika amin'ny batisa, ny apôstôly tsy nanao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina, fa iny efatra izy ny laza nataony batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Fa iny no nibotsy ary nabotsy ho fiangonana. Dia lasa nihitatra be ilay izy dia lasa misy ady be dia be. Misy natao hoe modalista. Ny modalista indray dia manambara fa Jesosy ihany ny ray. Dia Jesosy ihany koa ny fanahy masina. Ny telo izay ray, Jesosy daholo. Dia misy ny trinitarisme. Telo izay ray, Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Dia lasa miady avy eo dia samy mitondra ny versiany. Zay ho afandela izy, samy mitondra ny versiany. Io no milaza va zao. Dia izy koa ny ray, tia koa milaza va zao. Dia ahoana zany tia milaza va zao dia tia milaza va zao, samy mitazony azy zany. Verintsika amin'ilay resaka teo, mbola tsy iray le ao anaty. Mbola samy manany azy izay azonany. Fa zany zavatra zany na izany na tsy zany dia tsy zavatra anankiray izay natao hitompona teny fantatra ka noerana ny hafa. Za zao tsy mana problema mihitsy ny amin'izay olona miteny an'izany. Tsy zany mihitsy ny ataoko sakana hoe satria anao miresaka telo izay iray dia za tsy hiaraka aminao, na hoe lasa tsy tiako tsony raha lasitraka satria izy mihira. Tiany be le hira hoe andrianana. Dia rehefa mihira raha lasitraka dia za midongotsy mitendry. Dovy eo nensy. Fa zany zavatra zany mbola eo an-dalam-pahalalana sy eo an-dalam-pianarantsika. Dia zay aloha ny azo zaraina amin'iny. Zay ve? Farany ve fa lasa be ny fotoana. Nantenaina le ao amin'ny Genesis toko voalohany andinina fahina amby roapolo misy an'le hoe Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Le herintsika tarehintsika ve le fanan'Andriamanitra, fa ny tena tiako fatarina hoe izy le isika resahany eo io. Taloha efa taloha ela manko dia nieritreritra tamin'izany, tamin'ny mbola taloha telo izay iray. Dia manao misy ny question kely hoe iza, tsy manao izany question moa zany fa manontany hoe iza le isika resahany eto. Ny zavatra mazava dia zao, ny lanitra dia fonenan'Andriamanitra ary tsy izy rery mipetrapetraka ao, manahirana be fiainana mipetrapetra-drery zany. Fa nydika le hoe endritsika, andaotsika hanao olona tahaka ny endritsika dia zay zavaboary rehetrarehetra ao amin'ny tontolo ny lanitra misy azy ao dia ny resahany daotsika hanao olona.
ny anjely zay manompo azy ny kerobima ny serafima sy ny sisa rehetrarehetra dia ireo ny resany andao tsika na olona tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy lasy vavy ny anaovantsika azy sy ny sisa rehetrarehetra fa lasa miveriny tsika amin'ilay Andriamanitra telo raha ifampiresaka izy telo mianaka hoe andaotsika nao tsy zavatra hafa mihitsy zany fa zay no le zavatra resako teo zany a mety mahita verset nareo hoe ohatran'izao nge ty dia arak'le niteneniko teo hoe za tsy mametsiny mihitsy ny olona raha iazona amin'ny trinitarisme izy na anao modalisme izy na ahoana fa za maneho fotsiny hoe zao no akaikikaiky indrindra zao ny akaiky indrindra amin'ny fanambarana zay voabara amin'ny baiboly zany hoe raha ohatra ka mahita zany hoe itya dia ity ny verset a folo manambara azy a dia folo manohatra azy a dia atondray modalisme anankidimy manambara azy dia folo manohatra azy a dia le zavatra ambarako aminao teo a no vitsy indrindra ny verset azo anoherana anazy dia zay mampatonga amin'ny resaka aminao ary zany zavatra zany a dia aza mieritrehetra hoe taizany ny anarako an'izany fa ny aho amin'ny kristiany ny anarako dia ao aminy amin'ny mianatra dia zay ny taritany a dia zay no miny a dia zay ny tantaraiko a raha inonareo tsara tsy inonareo tsisy olana afatazomiko ny a fa anahy ihany iny zay a eny ary tatsika hitsangana isotra ny tompo hivavaka amin'izay tolotsaina rehetra homeny atsika mino fa na dia question réponse ary nataotsika dia manakambara amin'Andriamanitra ianao ary manana izay noraisinao ihany koa tao anatin'izay